Nitikitika ty Andriamatoa Filoha satria naparitaka teny anivo ny tambazotra tserasera tany tsy dia misy ifandraisana amin'ilay resaka ben'ny tanàna fifidianana teo fa misy ilay classement milaza fa Madagasikara no firenena manitra indrindra manana 27 mponina dia miaina ambanin'ny 2,7 dolara angamba izy izay, zany hoe tena manitra indrindra maneran-tany. Ahoana ianao filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fahitanao an'izay? Izao miora salama daholy. Tsy haiko ianao na naraka an'ilay fandaharana Andriamatoa Filoha tao amin'ny TVM fa ny tenako dia nanaraka, ary ny zavatra azoko tsoahana dia hoe sarotra dia sarotra ny hampandrosoan'i Madagasikara raha toa tsy ova mihitsy ilay filohantsika. Raha mbola io toe-tsainy be dohika tsy manaiky diso io foana no entina hitondrana ny firenena dia tsy androsontsika na dia lasa korazana daholo aza ny zaza mbola any am-boaka. Tsy androsontsika satria manino? Satria ny filoha mihitsy ange no tsy mahita ny antony, no tsy mahita ny tsy mahatsapa fa mahantra ny Madagasikara. Nisy fotoana tamin'ny talohan'ny fifidianana iny le izy le iteraka resabe tamin'ilay nationalité française dia mpanao gazety tamin'ny France 24 tamin'izay fotoana izay ny resaka fahatrany Madagasikara io koa, fa izy ny teny tsara tamin'izany fotoana izany hoe non, c'est votre perception mais la réalité tout autre ho izy tamin'izay fotoana izay. Dia ankehitriny indray izy milaza rehefa niparitaka nanerana ny tambazotra serasera ilay hoe Madagasikara firenena manitra indrindra maneran-tany avec plus de 80% ny malagasy miaina izay ambanin'ny seuil de pauvreté izay. Dia hoe itsika hoe fa ahoana gaga itsika mahita ny président milaza fa izay avoakany Banque mondiale sy ny PNUD ihany no marina. Ino hoe ange? Nitikitika ty Andriamatoa Filoha satria naparitaka teny anivo ny tambazotra tserasera tany tsy dia misy ifandraisana amin'ilay resaka ben'ny tanàna fifidianana teo fa misy ilay classement milaza fa Madagasikara no firenena manitra indrindra manana 27 mponina dia miaina ambanin'ny 2,7 dolara angamba izy izay, zany hoe tena manitra indrindra maneran-tany. Ahoana ianao filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fahitanao an'izay? izao miora za moa rehefa mahita ohatran'ireny dia ny source iangatsika dia ny avy amin'ny Banque mondiale sy ny avy amin'ny PNUD ihany. Rehefa reo miteny dia eketsika fa misy source aparitaka eny amin'ny tambazotra ary eo no mila mitandra antsika satria be dia be no mamafy lainga, be dia be no mamorona chiffre ary be dia be ihany koa no milaza fa mpanao gazety fa manao an'izay mety hoe classement tia napetraka izay fa dia lazaina fa mpanalatsy ny olona namoaka an'ireny zavatra ireny. Na iverintsika aza hoe nanaratsy ilay olona namoaka an'ilay zavatra dia tokony ho tonga tsaina itsika, tokony ho tonga saina hoe misy antony ange mahatonga zareo mamoaka zavatra ohatran'itony. Inona tokony atao mba tsy hampivoaka ny tonontsony amin'ny manaraka? Tsy hoe tapenam-bava ny zareo fa atao tsapa ny zareo fa mandroso tokoa tsika fa manan-karena ny voaka malagasy tsy manitra izany. Zay ny zavatra tokony atao Andriamatoa Filoha fa mbola mahita excuse izy dia mamoaka anty. fa resaka amin'ny verina amin'ilay resaka chiffre anteneninao teo miora aloha ny chiffre Banque mondiale miteny ary ho zaraiko aminareo ny marika ahafantarana ny fandrosoana anankiray amin'ny firenena dia ny taux de croissance. Io tableau meko anareo io consultable, afaka jereva ny olona rehetrarehetra eo ao amin'ny Banque mondiale io ny maro drefy ny fandrosoan'i Madagasikara.
Zareo tsara ny taux de croissance moyenne manerana ny Afrika nandritra ny taona 3.4 tamin'ny taona 2023 dia 3,1%. Fa tsika nie nahazo félicitation amin'ny Banque mondiale na dia betsaka ary nizaka tokony ho atao tsika nahatratra 4% ny taux de croissance teto amintsika imiora. Zareo tsara tamin'ny 2012 tsika niainga amin'io ny taux de croissance tamin'ny 2012 3%, 2013. 2018 niakatra zany ekeny 3,2%. Fa tamin'ny 2022 ane niakatra 4,2% ny taux de croissance teto amintsika tamin'ny 2022. Zareo tsara le graphe imiora miakatra io chiffre amin'ny Banque mondiale io ary tamin'ny 2023 zao tsika dia 4%. Fa zao ny tenin'ny Banque mondiale hoe raha ny réforme rehetra ny zavatra apetratsika ny lamina apetratsika zao dia ny tenin'ny Banque mondiale hoe afaka roa taona dia hiakatra 4 points ny taux de croissance eto Madagascar. Ary raha ataotsika zany ro lamina rehetra le resaka hoe transformation agricole ny fanampiana ny tatsaza ia lahara-pamena amintsika an'izao dia hatratratra ny amin'ny 8% ny taux de croissance atsika afaka roa taona. Ny dikan'izany miora dia miteny anao hoe ny Banque mondiale no miteny an'io hoe rehefa vita daholo reo réforme rehetra ataotsika tafapetraka ary ampiarina le hoe transformation agricole tsika anampin'ny tatsa amin'ny resaka fambolena ny zavatra apetratsika dia hoe Madagascar zao no firenena fahatelo mamboly vary be indrindra aty amin'ny continent africaine ao aorianan'ny Nigeria sy ny Égypte tsika ny fahatelo. Ina koa le anankiray anontaniana zany izy mba ilaza ny antony zany izy ho mety mampandry Madagasikara indrisy fa lazainy fa itsika malagasy miteraka loatra mahatonga atsika mahandra be toujours. Ny fahantrana eto amintsika no miteraka fahantrana. Ny antony dia zao ny fianakaviana anankiray ary zay nanaovantsika ny fanabeazana izany rehefa mandeha any atsimo mandeha any amin'ny tety faritra rehetrarehetra na eto andrenivohitra azy misy olona ne miora 3.20 taona 5.20 taona ny sarabady indroa intelo na ny sasany ary tsy fatany loatra ny rain-janany fa mananjanaka anaky 5 enina nefa izy tsy miasa. Dia zay zany le hoe fahantrana miteraka fahantrana satria le zaza zany lasa tsy zarizary ny fampianarana, tsy zarizary ny fitaizana, tsy zarizary ny fanabeazana, tsy zarizary ny fahasalamana omenan'iny zaza iny na ny manao nify na ny manao vaksiny tsy vitan'le renim-pianakaviana. Ny fahantrana tena miteraka fahantrana zany rehefa tsy ampy ny fidiram-bola ny tokantrano anankiray raha vary raiky lao ohatra tokony mahazo masana olona 5 fa raha olona 10 mihinana an'iny dia indray mandeha isan'andro ihany misakafo. Fa raha olona 5 mihinana an'iny dia mihinana maraina, atoandro, hariva. Zay ny antony ametrahako hoe tsy maintsy misy zavatra amboarina eto amin'ny firenena. Ny resaka fandrindrana, ny resaka fiterahana aloha mba hisy ny hoe grossesse désirée satria miteraka problème be dia be io rehefa miteraka tsinana tsy fidiny ny renim-pianakaviana anankiray dia miteraka olana zay eo anivon'ny fiarahamonina satria arin'ny fianakaviana izy raha ohatra ka mineur hoe anao manala baraka ny fianakaviana nefa rehefa miala amin'ny tokantrano izy dia hoaizy dia lasa mitady zay avelona anazy zay le miteraka fahantrana amin'ny akapobeany. Ikeko zany ikeko fa tena miteraka be dia be ny olona ankehitriny fa kosa tsy zany no atao excuse hoe mahatonga mivoaka malagasy mahantra na manana zaza be dia be ny voaka malagasy io ka manana asa manana zavatra afaka ny velomana tadiavana vola dia tsy olana zany fa ny problème eto amintsika ngeka tsy misy fotodrafitrasa tsy misy hoe fotodrafitrasa fa tsisy orinasa tsisy asa mahafahany vahoaka malagasy misitraka karama tsisy
ny tany efa miatery nytoetrandro efa miaratsy tsy mahavokatra tsony ny tany diny eo moa de hoe fisavy fandrindrana fiainam-pianakaviana ve ny vahaolana maharitra le mato mampime zany bidon be ho izy kotila misy am'izay de zao tena mampime de zao ianao ingety ny zavatra apetratsika de hoe Madagascar zao no firenena fahatelo mamboly vary be indrindra aty amin'ny continent africaine ao arinany Nigeria sy ny Egypte tsika ny fahatelo fa ny olana de zao ny mpambolitsika mbola mahandro satria ny fambolitsika de mbola atao ao tanana fa tsy mécanisé ny tatahatsika de mbola tsy mahavidy engrais ny tatsahatsika tsy mahavidy semence hybride ka ambany loatra zany le tahany fambolitsika satria 3 tonnes à l'hectare fotsiny tsika ankehitriny diky zany fa ny tena de mahatsapa fa mahantra ny malagasy satria na tsy mahantra ny malagasy tomboko dia manana fahafana mividy zezika manana fahafana mividy fitaovana hoentina mamokatra fa ny gasy tsy manana de nao milaza fa tsy mahandry tsika fa ny PNUD de Banque mondiale ihany mila mamoaka source tena izy io zao hoe hafahafa zany zavatra zany hafahafa mampime aty mampalahelo ka hoy zao hoe raha tsy ova ny fomba fijeriny filoatsika raha toka hialabala foana izy lazaina foana fa ny mpanenjika de manenjika be fahatany de tsy afaka andrositsika satria tsy miaino akory mpanenjika tsy voatery iteny ange ny mpanenjika hoe ity ataovy vao afaka mahita ny ny lesiko hoe tsika eo amin'ny fitondrana fa raha miteny mpanenjika ohatra hoe ratsy ny lalana tokony vita adiny 2 lasa adiny 8 inona zany ny solution am'zay ratsy ny lalana mila tsaraina zany ny lalana zay le izy ka izao hoe mila tsy nihafa foana nomena tsiny rehefa tsy mandeha le zavatra fa mila tonga saina mila mahay manaiky hoe oui misy problème fa hiezaka zahay tona vahaolana anatsarana trano ny fiainany voaka malagasy fa tsy niava ihany tondrona molitra niava ihany lazaina fa nareo ny diso nareo mahatonga anio mampalahelo ny zavatra zao mampalahelo ary hainy mihitsy ange le mandrirarira teny fa nytanena mipetraka aminazy de hoe ahoany ny fahitanao ny malagasy mahatrindrindra maneran-tany ty na viliviliny na midiry ny resaka fandrindrana-fiainam-piterahana PNUD de Banque mondiale tsy namaly zany hoe tsy mahantra zany malagasy raha amina drenatao mahandry ratsy hoe deo sarotra ny atafita any Madagasikara zay fa tsy olava resaka fa miraroso makasitraka ny RBC izay naka interview raha mahatsapa nareo to vidéo daholo ny atao amin'ny RBC manarasanao hanaraka ny chaîne RBC abonnez-vous raha ohatra ka anao ka zao vao tonga teto amin'ny chaîne de arao zany chaîne izany miraroso